Bonjour, bonsoir ataonindray tsika rehetra ny tokantrano any dia manona fiadanany tompo sy ny fahasoavany mbola afaka mianetinindray tsika ny amin'ny toen'ny fampianarana izay nataontsika farany iny. Dia mbola ao anatin'ny fampianarana mikasika ny fanahy-masina ihany izany tsika. Inona no mahatonga antsika miresaka ny fanahy-masina io satria misy ny antsoina hoe fanahy mamitaka ihany koa, arak'ilay tenenin Jesosy manao hoe fa izy mpaminany sandoka hoy izy. Ampianatra nareo ka inona ny fanahy miasa amin'ny mpaminany sandoka io fa le fanahy mamitaka io, le fanahy ratsy io. Ary ny fanahin'le ratsy dia zao hoe toa marina. Izy zany tsy tonga dia hoe zavatra tsy izy ny zavatra resahany, fa manakaiky ny marina foana ny zavatra ataony. Ohatra ny famitana nataony Satana tamin'ny Adama sy Eva ihany. Dia tahaka an'izay koa ny fiasan'ilay fanahy mamitaka zany, miasa amin'ilay mpaminany sandoka ka mila fantarintsika zany le hoe fanan'Andriamanitra. Hoe ahoana marina io fanan'Andriamanitra io, ahoana ny fiasan'io fanan'Andriamanitra io. Dia hitantsika amin'ny mahasamihafa amin'izay amin'ny fanahin'ilay ratsy. Satria fanahy mamitaka io dia efa miasa any amin'ny fiangonana maro samihafa any. Satria Jesosy mihitsy no efa nitenany hoe izy mpaminany sandoka, ka iza moa zany mpaminany sandoka zany. Ny mpaminany dia zao hoe mpaminany Jehova, raha vao miteny hoe mpaminany sandoka dia mpaminany milaza fa mpaminany Jehova nefa tsy mpaminany Jehova. Fanahiniza zany miasa amin'io, fanahy mamitaka ny miasa amin'io. Dia ireny fanahy mamitaka ireny rehefa miasa ireny dia zao arak'ilay tenenin Jesosy manao hoe maro no voafitany, enina ny olom voafita izay dia ho fitahany. Ka raha vao tsy hainao zany manavaka an'io ihany koa dia zao voafitaka ihany koa zany. Ka izay ny anarantsika ilay fanahy masina hoe ilay tombo-kasen'ny fanahy masina ve no mitoetra amintsika marina. Ilay fanan'Andriamanitra marina ve no mitoetra ao anatintsika io amin'ny mahatempolon'Andriamanitra antsika. Dia izay no mahatonga antsika hoe mila ianarana hoe ahoana koa ny fiasan'io fanahy masina io, ahoana ny vokatry ny fanahy izay ao anatintsika zany raha iasan'ny fanan'Andriamanitra tsika dia inona ny vokatry ny fanahy miasa ao anatintsika. Amin'ireny fiangonana maro samihafa ireny izay milaza fa mirotsaka amin'ny fanahy masina dia milaza izy manao hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra. Dia hoe izay ny vokatry ny fanahy ao anatiny. Iresaka be tsika mikasika an'io miteny amin'ny teny tsy fantatra hoe ahoana marina izy io. Hoe fanan'Andriamanitra ve no miasa amin'ireny fiangonana miteny amin'ny teny tsy fantatra ireny, satria be dia be ny fiangonana evanjelika izay miteny amin'ny teny tsy fantatra io. Milaza fa feno ny fanahy masina izy dia miovitrovotra izy, mihetsiketsika eo izy, mitsipatsipaka eo daholo izy. Izay ve ilay fiasan'io fanahy io? Dia jerentsika daholo zany. Izay ny ahafantarana hoe mila manao discernement zany tsika, mila mahay manavaka zany tsika hoe le fanan'Andriamanitra tokoa ve ty sa le fanahin'le ratsy ty. Ka dia hitohizantsika ary ny fampianarana alohan'ny zavatra rehetra nefa dia manasa antsika hiaraka hivavaka izany. Hivavaka ary sika. Jehova Andriamanitra iray io, mbola mankalaza anao indray izahay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra ray fa mbola nomenao zao fotoana izao indray izahay fa nahiara ianatra sy handinika ny teninao. Aoka ray ny fanahinao maheriny, hiasa aminay amin'ny fahafenoana eto. Anokatra ny fonay sy ny sainay amataranay ny sitraponao. Raha ny fahendrenay na ny fahalalanay dia tsy manana velively izahay fa ianao ny tompon'ny fahalalana sy ny fahendrena rehetra. Raha sitrakao ray dia mampianaranay ny teninao amin'ny alalana fanahinao masina fa vonikeheno izay vahoakanao. Eo ihany koa nefa ray, ilay ratsy dia tsy kely lalana fa miasa amin'ny fomba rehetra hanakanana izao fampianarana izao tsy handeha. Miasa amin'ny fomba rehetra hanakorontanana ny tokantrano any izay meno ny fampianarana. Miasa amin'ny fomba rehetra hanakanana ny fifandraisana amin'ny anao manjery tsy efa hanamieno izao fampianarana izao. Kanina sany devoly hoentina miasa manakorotana na mandrava izao fampianarana izao. Dia aoka tsy hanakery tsy hanam-pahifanana izany fa le vonina noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofona an'i Kristy. Lasa ny afo mandevona Satana sy ny asany rehetra tsy manakery tsy manam-pahifana amin'ny fampianarana sy amin'ny fampitana fampianarana ary any amin'ny tokantrano tsiraray avy izay mihaino izao fampianarana izao. Lasa ny afo mandevona Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofona an'i Kristy. Ravy Satana ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofona an'i Jesosy, tsy manakery tsy manam-pahifana ny amin'izay voalaza rehetra teo fa levony Satana ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofona an'i Kristy. Dia irainy ianao Andriamanitra ray kalazay ny naranao mena voninahitra ny ianao. Dia aoka raha ilay fanahinao maheriny hiasa aminay amin'ny fahafenoana, izy hampianatra anay ny fahamarinanao. Dia iraina mandrakizay ny anaranao ray kalazay ny naranao any.
eny manatitra ny fifonana ihany koa izay Andriamanitra tao anatrehanao amin'ity ano ity. Ka ninona ray fahotana vitanay tao anatrehanao dia hifonanay aminao ka angatana famindram-po. Raha mbola sanatria mbola misy teniteny foana nivoaka ny vavanay dia hifonanay aminao izany. Raha sanatria mbola nisy fankahalana na avinavina na fitsarana nataonay ho an'ny hafa dia hifonanay aminao izany indray. Raha sanatria Andriamanitra mbola naheno zava-poana ny sofinay na nahita zava-poana ny masonay na niserana teo ambany masonay ry zany na tamin'ny sofinay dia hifonanay aminao ray. Mifona raha io ny amin'izay fahalemena mety mbola mahalatsaka anay izay tolomanay mbavaka isan'andro natrenao. Mifona raha io ny amin'ny fandikana ny lalànao sy ny didinao izay mahalava anay foana mamindrafo aminay raha io mamelany eloko irena. Eny indraindray izay dia manontany teny izay ve dia mbola mendrika ho raisinao Andriamanitra. Mivavaka aminao ihany izy kanefa dia lavo foana. Hoy ny teninao Andriamanitra manao hoe ny fotorotoro sy fanahy mangorakoraka tsy mba ataonao tsinitsinina. Ary ihany koa ny teninao ray manambara manao hoe ny laviny pito ny marina. Ka miarina ihany izy. Eny Andriamanitra raha io. Ianao dia Andriamanitra be faharipo sady be famindram-po. Ka raha miaiky ny fahotanay izay dia matoky sy marina ianao ka hamindra fo. Satria ny fahotanay no hevitra mampisaraka anay aminao ka mampiafina ny tavanao aminay. Ka raha mitsotra ka mahafoy ny elokay izay eo anatrehanao ray dia mamindra fo tokoa ianao ary mamela eloko. Ary ho ianao Andriamanitra manao hoe na dia mena tahaka ny jaka aza ny fahotanareo dia ho dioviko tahaka ny volon'ondry fotsy. Na dia mangatsakatsaka tahaka ny sily ary dia ho dioviko tahaka ny ora-panala. Aokany Jesosy Tompo le rahanao soa dia nalatsaka ao ho fanadiovana ny fahotana izao tontolo izao anie anadio sy anasanay tsiraray avy hanafaka anay amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra. Diovy amin'ny rahanao izay Jesosy io ho afa-pahotana. Sasao amin'ny rahanao izay Kristy io ho afa-keloka. Amarino izay Kristy io noho ny amin'ny rahanao. Amasiny izay noho ny amin'ny rahanao. Ary eo ka vita fihavanana amin'ilay ray ny an-danitra izay Jesosy io noho ny amin'ny rahanao. Hoy ny teninao ihany koa Jesosy manambara manao hoe ny diakapoka taminao no fanasitranana anay. Ko mangataka aminao izay Kristy ho an'ireo izay marary amin'izao fotoana izao. Ao ny voan'ny Covid, ao ny areti-tratra, ao ny aretin'andofo, ao ny sepotra, ao ny vairatsy na any anaty any fery any anaty io na fery aty ivelany, ao ny cancer, ao ny sida, ao ny aretina maro samihafa na syfilis io na fibrome io mizihatra any amin'ny kibo any sy zay tazo mahery mahazo mampangovotra, ao ny typhoïde, ao ny paludisme, ny tazo mahery, ao Andriamanitra ny aretina maro samihafa zay mahazo na asthme io na tension io na rhumatisme io na diabetika io. Eny diabeta tompo izay mahazo ny olona. Ka ninona Andriamanitra ho aretina mahazo ny tsiraray avy ihany ka hivavahana amin'izao fotoana izao na hametrahana tanana enina izay tsy voatony mivavaka aza Kristy dia aoka ny ilay sandronao mahery sy ny tananao nahindritra Kristy no hametra tanana amin'ny marary izay any tokantrano misy ny tsiraray avy ihany na amin'ny toerana izay nona ny fampianarana. Ka ny aretina rehetra izay voatonina teo na izay tsy voatonika ihany koa kanefa metrahana tanana sy hivavahana ny tokantrano na amin'ny toerana izay nona ny fampianarana dia mandidy ny aretina rehetra izay voalaza sy hametrahana tanana amin'izao fotoana izao na hivavahana amin'izao fotoana izao sitrany izany aretina izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy ny diakapoka taminy. Mandidy ny aretina rehetra izay hivavahana amin'izao fotoana izao na ny tokantrano na aiza ka ny voateny teto na voateny ny tokantrano na metrahana tanana dia sitrany izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy ny diakapoka taminy. Sitrana izay aretina rehetra voalaza teo sy hametrahana tanana sy hivavahana ny tokantrano amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy ny diakapoka taminy. Meteza Tompo efa namindra fo anay ianao ka efa nanasitrana anay. Areo ka le rahanao Jesosy andrakotra anay ka hiaro anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Dia raina ny anaranao Andriamanitra ka lazaina ny anaranao. Mena voninahitra ny ianao Tompo. Ary ny teninao ihany koa Andriamanitra dia manambara manao hoe aina ho an'izay mahazo azy ny teninao ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra
ka ny teninao zay enonay mitian'o ity dia oka hitondra fahasalamana ao anay, hitondra aina vaovao anay. dia raina mandrak'izay ny anaranao ray, kalazay ny anaranao. Halleluia, halleluia. Ary raha misy ampahoriany devoly Andriamanitra any tokantrano any na zay mieno zao fampianarana izao, eny ninona fampahoriana ataon'ny devoly, na aretina io, na lasa mona, na lasa marenina io, na mitsipatsipaka io, na mivoaka roatra ny vavany iny, mifarora-bava be, fampahorian'ny devoly. Izy mindry tsinditra lava io, izy mandidy tena noho ny fisiany fanaratsy eo aminy, sy asian'olona amin'ny zavatra maro samihafa. Eny Andriamanitra, vangio tompo ty olona zay esan'ny devoly ty ny tokantrano any any amin'izay toerana enony zao fampianarana zao. Ka ninona san'ny devoly miasa amin'ny olona zay mieno zao fampianarana zao, dia mandidy anao ary devoly satana zay miasa amin'ny olona io. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana ianao, na miafina any amin'ny kibo any ianao, na any amin'ny tratra any, na any amin'ny tongotra any, na any amin'ny lamosina any, na any amin'ny lohany no misy anao, na any amin'ny tenda, na any amin'ny tanana, na amin'ny tongotra, na iza toerana hipetrahanao amin'ny olona ka ampahorianao ny olona io, dia mandidy anao ary devoly satana, miala ianao tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny olona io. Levonina anao ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Lasa ny afo mandevina anao ry satana sy ny asanao rehetra tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny olona intsony. Levonina anao ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Ny anaran'i Jesosy. Ravy satana sy ny asany rehetra, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana intsony amin'ny olona zay nivavahana tamin'izao fotoana zao, ka mieno zao fampianarana zao, fa efa levina ianao ry satana sy ny asanao rehetra tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'izany olona izany. Dia raina ny anaranao raha io, ankalazaina ny anaranao, mena voninahitra ny ianao. Halleluia, halleluia. Voninahitra ny eo an'ilay anaran'ny lanitra sy ny tany zay rehetra ho aminy. Voninahitra ny eo an'ny zanak'ondry. Dia opelantananao raina metrahanay ny fotoana ny fampianarana, ka aoka raha tsisy aromaka zay opelantananao. Aoka ho feno ny fanahinao zay, aoka le ratsy kosa tsy manana anjara, fa efa levony zany noho ny amin'ny rahan'ny zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Halleluia, halleluia. Dia mitenena raha io fa voninkaino zay mpanomponao. Aoka reny fanahinao hiasa aminay amin'ny fahafenona tanteraka ny sitraponao. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia soratsika Andriamanitra na ahafahantsika mbola ny fampivavaka izany. Dia ny soratra masina dia milaza manao hoe mpivavaky marina no mahery indrindra. Ka irosoarintsika zany ny amin'ny fampianarana izay niresantsika farany iny, dia eo amin'ny lesona fanahy masina mihitsy no lesonantsika zany. Satria hitantsika zany fa rehefa nirotsaka tamin'ny mpianatra ny fanahy masina, dia nanahoana? Niseho tamin'ny endrika tarehinafo no manodidina ny zareo zany, ny endrika ny fanahy masina zay tonga tao amin'ny efitrano nisy azy ireo, ary nirotsaka tamin'izy ireo ny fanahy masina ozy izy, ary ny teny tamin'ny fiteny maro samihafa izy ireo ozy izy. Dia hitantsika mikasika an'izy io, miresakitsika mikasika le hoe fiteny maro samihafa io, zany hoe miteny tamin'ny fiteny tsy fantatra zany ireto apôstôly reto, zany hoe tsy amin'ny fiteniny zany, raha miteny jiosy izy zany, miteny israeliana, miteny hebreo izy zany, dia tsy tamin'ny teny hebreo no mitenenina, lasa niteny grika izy, lasa niteny arabo izy, lasa niteny italiana izy, lasa niteny fiteny maro samihafa zany izy. Ka nanambara ny fahatsaranaandriamanitra tamin'ilay vahoaka marobe zay tonga teo Jerosalema zany, anao ny Pentekosta tamin'ny vanim-potoana io, dia gaga izy ireo ahoana no ahaizany reto Galiliana reto izy izy miteny ny fitenitsika na be atsika avy izy izy. Gaga zany reto olona reto. Ka io moa zany herin'le fanahy masina zany zay. Zany hoe tamin'ny fiteny maro samihafa. Le fiteny maro samihafa io zany le antsoina hoe fiteny tsy fantatra izy io. Ka misy fiangonana nefa dia milaza manao hoe ny fiasan'ny fanahy masina ozy izy amin'ny olona anankiray zany. Rehefa mirotsaka io fanahy masina io dia zao hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra ny olona ozy izy. Ka tsy ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra ihany zany no famantarana fa hoe nandray ny fanahy masina ny olona anankiray. Tsy hoe ny fiteny tsy fantatra ihany no famantarana fa mandray ny fanahy masina ny olona anankiray,
satria ny fanahy masina zao manana famomezam-pahasoava misy vokatry ny fanahy be deaibe zany avy amin'ny fanahy io. Ao ny resaka hoe maminany, ao ny resaka hoe mampianatra, ao ny resaka hoe manasitrana, ao ny resaka hoe mandroaka devoly, ao ny resaka hoe mahita fahitana. Asan'ny fanahy daholo zany rehetra zany, fa tsy hoe rehefa mirotsaka io fanahy io dia tsy mahita hoe zay ihany ny famantarana miteny amin'ny teny tsy fantatra. Dia ny ohatra zay hitantsika tao anatin'izay dia zao hoe nisy fotoana ny mpianatra nivavaka nangataka tamin'Andriamanitra hoe rehefa hitory ny teny izy tany amin'ny asan'ny apôstôly faefatra efa niresantsika izy io fa tsy verenantsika intsony. Dia zao hoe nangataka tamin'Andriamanitra izy mba hahafahana izy ireo mitory ny teny amin'ny fahasahina. Dia rehefa nangataka vavaka izy dia nirotsaka tamin'izy ireo tokoa le fanahy masina dia nanahoana nitory le tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahina ny mpianatra. Zany hoe manome assurance zany io fanahy masina io, manome fahatokiana zany io fanahy masina io, satria tsy hery avy aminao zany io, tsy hery avy aminao zany io. Ianao zany rehefa fanahy masina mampiteny fanahy masina no mampiteny anao fa tsy hery avy aminao. Jereo tsara nge Moïse any amin'ny testamenta taloha. Moïse dia olona araka teny amin'ny teny frantsay moa lazana anazy hoe je ne suis pas un orateur hozy izy. Olona tsy mba kinga vava zany hozy izy, olona ohatrany hoe karazana badraodra amin'ny resaka fitenenana ohatr'izay zany le tenen'ny Moïse. Kanefa Mosesy dia zao rehefa nomen'Andriamanitra ny fahefana io, satria fanahin'i Jehovah niasa tamin'i Mosesy, inona ny zava-mahagaga tsy nataon'i Mosesy? Inona ny fahalebiazana tsy nataon'i Mosesy? Tamin'ny voalohany Arona no niteny no miaraka amin'ny Mosesy miteny eo anoloan'i Mosesy. Fa rehefa avy eo Mosesy dia niteny mihitsy izy zany, lasa miteny amin'ny Pharaon, miteny amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Satria iza no manome an'ilay assurance zany, manome an'io fahatokiana io, le fanan'Andriamanitra no miasa amin'io izany. Hita ihantsika ihany koa ny fiasan'ny fanahy masina tany amin'ny testamenta taloha, satria ny fanahy masina araka le tenenin' Jesosy manambara manao hoe azo hery ianareo amin'ny irotsahan'ny fanahy masina ao anatinareo izy Jesosy. Dia io fanahy masina io zany hery io, araka le tenenany teo hoe hery miasa amin'ny fomba maro samihafa zany, amin'ny endrika miaro samihafa ny fiasan'izy io. Dia hitantsika izy io any amin'ny testamenta taloha zany, tamin'ny raha niasa izy tamin'ny Samsona ny resantsika farany teto zay, dia zao hoe Samsona olona tsotra izy fa natokan'Andriamanitra ho azy, satria efa araka ny faminaniana nomanin'Andriamanitra ho azy Samsona. Dia rehefa nomanin'Andriamanitra ho azy Samsona dia hoe izy ny hamonjy Israely hanafaka azy eo ambany fanandevozan'ny fahavalo izany. Dia ny Filistina ny fahavalon'ny Israely tamin'izay fotoana zay. Dia ny fanan'Andriamanitra zay niasa tao amin'ny Samsona dia zao hoe fanahy misy pouvoir. Zany hoe lasa manana tanjaka mahery be zany io Samsona io. Ka fantatsika tsara fa rehefa nirotsaka tamin'ny Samsona ny fanan'Andriamanitra, ny fanena tamin'ny liona Samsona, ny samatsamahany Samsona le liona tahaka ny namasamahana zanakosiny namasamasahany Samsona n'ilay le liona zany, le liona tanora, nefa liona tanora zany matanjaka be zany. Tsy vitan'izay ihany koa fa rehefa niady tamin'ny Filistina 30 izy rery, Filistina 30 niady taminy, matiny daholo le Filistina 30. Fanahin'i Jehovah no miasa taminy. Mbola tsy vitan'izay ihany fa kely zay 30 zay, ary volano niady tamin'ny Samsona izy rery. Naka masoarin-danina izy. Tsy haiko inona filazan'le masoara amin'ny teny gasy. Masoaranao io zany, fa masoarana apondra zany no izay valan'ny rano boriky io izy. Valan'ny rano iny zany le masoaranao iny zany. Inona alain'ny Samsona? Ny fahavalony anefany Filistina rivolahy. Miaraka amin'ny sabatra zany reo, fitaovam-piadiana. Izy valan'ny ranona boriky no entina. Inona minony Filistina arivolahy. Asa ary marsio tahaka ny ahoana re no entina miady amin'izany. Zany rehetra ohatran'ny ralahy manao kung fu, manao taekwondo, manao karaté,
zao moa malaza am'izao zany MMA Krav Maga zany reny malaza am'izao fotoana zao. Reny full contact reny zany. Fa ninona fahaizanao miady? Fanahany Jehova zany amboniny zavatra rehetra. Fa resiny Samsona maty arivola olona ray. Ahoana re zany? De mampatsiaro an'le zalahy zay moa fa de mba ho tantara kely amintsika zany. Zay zany mba mijery misy film biblika, zay zany mba jerenay zany. Le film biblika ty zany titran'le izy hoe tu ne tueras point. Araky le didy folon'Andriamanitra manao hoe aza mamono olona. Day tantara marina zany izy ty. Ka rehefa nalefa niady tany zany ty lehilahy ty de izy tsy hoe andeha hitana basy izy fa ny zavatra ataony de zao hoe amonjy olona ny ataoko. Zany hoe anao infirmier de guerre zany no ataony. De rehefa tonga tany amin'ny ady tany izy de zay no nataony. Mamonjy le olona lavo amin'ny ady reny izy. Na fahavalo ary vonjeny. Zay zany nataony. De rehefa nijery le film anao de hitanao mihitsy satria tantara marina izy de hitanao mihitsy le herin'Andriamanitra miasa aminy satria tsy vitan'ny herin'olona zany le izy. Na vita namonjy 70 lahy izy ao anatin'ny ray alina. 70 lahy. Nefa izy olona kely. Ohatrany olona maizy fa tsy olona matanjaka be. 70 lahy ny voavonjiny ary nahazo médaille d'honneur mihitsy izy tamin'le guerre nataony zany. De rehefa mandeha moa le guerre zany de be ny maty olona ao anatin'le alina zany. Zany hoe ny Amerikanina miady amin'ny Japonais zany le tantaran'le film. De rehefa mivoaka avany le Japonais be deaibe de mitsoka le Amerikanina satria tsy resin'ny zareo mihitsy le izy zany. De zareo miemitra iny zany fa manafika le Japonais de misy boay kely anankiray zay zany hitako tsy haiko hoe firy taona eo entre 12 taona 14 taona eo angamba guerre iny tsy fantatra. De mijery an'le film eo izy. De a Madagasikara zany ty tantara ty no mandeha. Ka ny ankizy moa ny tena mahafinaritra azy rehefa mijery izy de ny azy tsy le tantara loatra fa le action ny azy ny mahafinaritra anazy. De zao tsara nataony guerre iny. Nitaitaina daholo zany olona hoe maty ny alina miatana de hozy izy. Rarambony teo. Maty daholo ro Japonais reo. Maty daholo ro. Rarambony teo ny maty daholo. Fa mba nihita Rambo ve tsika zany? Eny tamin'ny mbola kely mbola jeune moa zany mba nijery an'izany Rambo zany. Rarambony teo izy maty daholo satria Rambo zany mafy be zany mazana be Rambo. Mahavita mamono ny adversaire rehetra. De ohatr'izay mihitsy zany. Fa tsy Rambo ty fa Samsona ny resahana eto zany. Samsona miady eto. Manao hoe maty ny Samsona daholo. Arivola satria fanahany Jehova ny miasa aminy. Tsy Rambo io. Tsy Rambo 1, tsy Rambo 2, tsy Rambo 3. Fa fanahany Jehova io. Arivola olona ray. Tsisy basy eny tanany, tsisy sabatra, valan'ny rano brikiny eny tanany. Maty ny arivola. Zay zany le fiasan'ny fanahany Jehova zay. Jery koa tsika jery ny tantaran'ny Davida ihany koa tsika. Hoe ahoana ny fiasan'Andriamanitra tamin'ny Davida izany. Jerentsika atao amin'ny Samuel voalohany toko 210. Raisitsika kely. Samuel voalohany toko 210. Raisitsika kely Samuel voalohany toko 210. De ny 212 sy ny 13. 212 sy ny 13. Samuel voalohany toko 212. De ny 212 sy ny 13. De ahoana izy? Dia naniraka izy ka nitondra azy niditra, ary mena volo izy sady baramaso ny tsara tarehy. Ary hoy Jehova, mitsangana, hosora izy fa io no izy. Zany hoe Andriamanitra zany naniraka ny Samuel anositra ny Davida, satria i Davida no nofidian'Andriamanitra zany ho mpanjaka ny Israely. Nofidian'Andriamanitra ho olony, ho mpamonjy ny Israely ihany koa zany. De naniraka izy, naniraka zany Samuel, naniraka hakan'ny Davida zany. De naniraka izy ka nitondra azy hiditra, ary mena volo izy sady baramaso no tsara tarehy. Ary hoy Jehova, mitsangana, hosora izy fa io no izy. Ary Samuel nandray ny tandroka feno dililo ka nanositra azy teo amin'ny ralahany
Ary ny fanahin'i Jehova dia nilatsaka tamin'i Davida hatramin'iny andro iny dia nitsanga ny Samuela ka nakany rano. Zany hoe rehefa ozy Andriamanitra hoe hosory Davida fa io no izy dia nosorany Samuela diloilo Davida. Dia efa nosorany Samuela diloilo Davida dia nirotsaka tamin'i Davida ny fanahin'i Jehova hatramin'iny andro iny. Zany hoe niasa tao amin'ny Davida, zany hoe satria fanahy io zany, dia fanahy io zany rehefa miasa izy io zany na fanahin'Andriamanitra zany, ny fanahin'ny devoly moa zany makatahaka foana. Fa ny fanahin'Andriamanitra io zany, io fanahin'Andriamanitra io zany afaka mi-influencer izy io, dia afaka manina ihany koa, afaka mi-posséder. Zany hoe influencer zany hoe ny fanahy zany mitarika anao fotsiny izy hoe zao atao, zao no ataonao. Fa rehefa io fanahy io no mi-posséder anao, dia io zany no maninona, io no mitoetra ao anatinao, dia tsy tompony tenanao tsony ianao zany amin'izay fotoana zay, fa io fanahy io mitondra anao amin'izay tiana anaovana azy io fanahy io. Zay zany ny fiasan'ny fanahy. Fanahin'Andriamanitra dia Satana koa moa makatahaka zany, dia manao an'izay koa Satana rehefa ny fanahin'ny devoly koa miasa amin'ny olona anankiray dia tahaka an'izay, mitarika ny olona anao ratsy izy. Ohatra hoe fanahy io raha ohatra mbola tsy posséden'ilay fanahin'ny devoly ilay olona, dia inona ny zavatra ataon'ny devoly? Tarihany hijangajanga, tarihany hangalatra, alainy fanahy, aseny manao adalàna. Fa rehefa mitoetra amin'ny olona anankiray hoe olona itoeran'ny devoly, mandidy tena amin'izay ny olona iny, mamono, mandaka, manopa, mitarika anao iny, lasa mamafa lalana ianao. Zay le hoe itoeran'ilay fanahy, raha vao mitoetra zany io fanahy dia zay le toerana misy anao. Zany hoe tsy tompony tenanao tsony ianao amin'izay fotoana zay zany. Dia eo ihany koa zany zavatra anankiray dia zao hoe eto moa tsika ilay fanahin'Andriamanitra no resahantsika satria ny devoly makatahaka foana zany. Dia rehefa nitoetra tamin'i Davida amin'izay ilay fanahin'i Jehova nanomboka tamin'iny andro iny hatramin'ny manaraka izany, dia inona ny zavatra nitranga? Nisy ady ny Filistina sy ny Israely. Dia rehefa ny fanao fasafasy zany reto miaramila ny Filistina sy ny Israely reto, dia nanao défi tamin'ny Israely ny Filistina zany. Dia inona ny défi nataon'izy ireo? Nanao fanamby zany izy ireo, dia ny fanamby nataony dia zao hoe zay ozy izy manana mpiady anankiray matanjaka, Goliata no anarany. Dia zao raha manana mpiady matanjaka anankiray nareo dia ampiadio amin'ny Goliata. Fa raha resinareo Goliata ozy izy, dia manaiky ho resinareo zahay, dia manompo anareo zahay. Fa raha kosa maharesy ny mpiadinareo anankiray izy, ny maherinareo anankiray izy, dia zao mpanomponay ianareo izy, ary manaiky nareo fa resy eo anatrehanay. Nandritra ny 7 andro nivoaka ty Goliata ity, niantsy any Israely manao hoe aiza zay maherinareo avy hiady amiko izy. Natahotra daholo ny Israelianina rehetrarehetra, natahotra daholo ny Israelianina rehetrarehetra, tsisy nasa. Satria ty Goliata ty bidanao avy rantsanana be, sady costaud sy un colosse, zany hoe olona mety bokona be, matanjaka be, lava be izy ty. Jerentsika nge ny habean'izy ty atao amin'ny Samuel voalohany toko 7:10. Eo kaiky eo zany Samuel voalohany toko 7:10, dia vakitsika ny 9 ka hatramin'ny 7. Jerentsika amin'izany ohatry ny ahoana ny habean'izany Goliata zany, ohatry ny ahoana ny fitaovam-piadiana hoentiny, ohatry ny ahoana ny armure anaovany, zany hoe ny fiarovatratra anaovany, ohatry ny ahoana. Dia hitantsika amin'izany hoe olona mampatahotra ty Goliata ty. 9 ka hatramin'ny 7 izy miresaka an'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Toko 7:10, 9 ka hatramin'ny 7, zany hoe Samuel voalohany zany. Ary ny Filistina dia teo ampita teo amin'ny tendrombohitra iray, ary ny Israely kosa teo ampita teo amin'ny tendrombohitra iray, ary lohasaha no elanelany. Ary nisy lehilahy iray mpiantsy ady nivoaka avy eny amin'ny tobin'ny Filistina, Goliata avy any Gata no anarany. 9 kilo sy rain-je no alavany, ary ny satroka fiarovan-doha varahina izy, ary ny akanjo fiarovatratra, ka ny lanjan'ny akanjo ny varahana dia 5,000 sekely, ary nanao fiarovan-drandro varahana amin'ny tongony izy, ary lefim-poy varahana teo an-damosiny.
ary ny abeny zarandefony dia tahaka ny voditenin'ny mpanenina ary ny lelafy ary ny lelalefony dia vy lanjatsekely 900 ary nisy nitondra ny ampinga lehibe nandeha teo amin'ny lohany. Jereo amin'izany averiko tsara le izy teo. 14 ary nisy lehilahy iray mpiantsy ady nivoaka avy teny amin'ny tobin'ny Filistina, Goliata avy any Gata no anarany. 9 kilo sy rainje no alavany. 9 kilo sy rainje no alavany. Amin'ny teny frantsay zany 9 kilo sy rainje zany dia hoe 6 coudées plus un ampon. Zay le hoe 9 kilo sy rainje. 6 coudées, un ampon izy. Zany 9 kilo sy rainje zany avadika metatra zany rehefa zany satria fandrefesana taloha izy io. Rehefa avadika ao metatra zany io amin'ny fandrefesana dia 3 metatra sasany ny alavan'ny Goliata. 3 metatra sasany. 3 mètres et demi, 3 mètres 60 ny alavan'ny Goliata. 3 mètres 60. Olona ny alavany zany 3 mètres 60 zany. Nga misy olona 3 mètres 60 zany tsony amin'izao fotoana zao. Ny lava indrindra fantatra zao, zao mamalaza le misy basketteur frantsay iny manao basket any États-Unis any izy, any amin'le NBA. Dia mba firy ny alavany zany basketteur zany, izy ny lava indrindra amin'le fanaovana basket. 2 mètres 24 ny alavany, nefa izy efa tena lava be. 2 mètres 24. Ny alavany ty Goliata ty 3 mètres 60 ny alavany. Nefa izy tena vaventy be. Izy ohatran'ny biby atahoran'ny olona zany. Lava nge zany 3 mètres 60 zany. Dia tenteneny toizany le izy. Dia ao amin'ny andininy fahadimy. Ary ny satroka fiarova andovarahana izy. Ary ny akanjo fiarova tratra. Ka ny lanjan'ny akanjo ny varahana dia 5,000 sekely. Ny akanjo fiarova tratra ozy izy. Ary ny akanjo ny fiarova tratra varahana ozy izy dia iny 5,000 sekely. Zany 5,000 sekely zany amin'ny teny frantsay izy hoe 5,000 cycles. 5,000 cycles na hoe 5,000 sekely. 4 kilao ny lanjany zany. 82 kilo ny lanjany zany. Rehefa ataonao zany rehefa ataonao ny famadihana zany mamely 82 kilo zany ny fiarovatratra vy anaovana. Mibatanao varigonina 50 kilao fotsiny ahitanao an'izany, ohatra ny ahoana zany avarina 50 kilao zany. Ny azy ny akanjo fiarovatratra 82 kilo. Misy amintsika zao mieno, be dia be amintsika zao mieno, tsy ampy 82 kilo kory ny lanjany. Za zao raha tsy ampy 82 kilo. Nefa ny akanjony fotsiny 82 kilo. Raha izy zany 3 mètres 60, mba firy zany ny lanjan'io Goliata io dia tsy fantatra. Dia toizantsika ihany, eo amin'le 17, tapany faharoa dia ahoana izy? Ary ny lelafiny, azafady, ary ny lelalefiny dia vy lanjatsekely 900. Ny lelalefiny izy dia lanjatsekely. Dia vy lanjatsekely 900 zany hoe manana lefina zany izy. Ny lefina eny an-tanany iny izy dia ahoana? Lanjatsekely 900 zany hoe 600 cycles zany ny lanjan'ny lefina iny. Manana lefina izy dia 600 cycles ny lanjany. Lanjatsekely 900 zany 600 cycles zany. 4 kilao ny lanjany zany. 10 kilo ny lanjany zany 600 cycles zany. Dia eritrereto amin'izany ny alavan'ity Goliata ty mahatratra 3 mètres 60. Ny fiarovatratra anaovany 82 kilo. Ny lefina hoentiny eo ampelantanany 10 kilo. Dia tsy tenenina intsony ny ambiny zany tahaka ny hoe ny sabatra ny zany. Zany ny fitaovam-piadiana hoentiny miady amin'ny Davida. Satria rehefa niantsy izy zany dia natahotra ny zanak'Israely niantso nandritra ny 7 andro izy. Fa Davida kosa, izy tsy anisan'ny miaramila ny Saoly, fa ny rahalahin'i Davida no miaramila ny Saoly. Dia ny rahany dadany Davida hoe andana mba manatitra sakafo ho an'ireo zokinao any am-piadiana dia tonga tany izy. Ka rehefa tonga tany Davida amin'ny 7 andro izay niantsiny Goliata ny Israely hiady aminy, fa tsisy nasany ady, henony Davida ny kikikan'ny Goliata. Satria ny kikikan'ny Goliata dia zao maniratsiran'i Jehovah Andriamanitra sy ny miaramilan'i Jehovah Andriamanitra.
de ozy davida fa iza koa olona tsy mifora io manompa ny andriamanitsika ozy izy maniratsira ny miaramilan'i Jehova gaga ny olona hoe fa le ty ve adala satria davida de zao araka le hitantsika teo davida nge mbola zaza eo am'le toko fahinina amby folo izy andininy faharoambe folo de ahoana ozy izy andininy faharoambe folo eo bakitsika kely dia naniraka izy ka nitondra azy hiditra ary mena volo izy sady barimaso ny tsara tare mena volo izy barimaso ny tsara tare de davida nefa mbola jeune eo amin'ny andininy faraiky amby folo izy miteny hoe mbola tanora davida ary hoy Samuela tamin'i Jese tapitra eto avokoa fa ny zanako lahy rehetra de hoy izy ny faralahy no sisa fa miandro indro izy ary hoy Samuela tamin'i Jese manrahaka azy fa tsy mipetraka inana isika mbara-pahatongany eto ny faralahy no sisa ozy izy amin'ny teny frantsay ny teny ananana azy io de ozy izy il reste encore le plus jeune ozy izy le zandriny indrindra mbola any ozy izy davida nefa mbola zaza amin'ny fotoana io mbola tsy adulte davida mbola tsy feno taona fa mpiandro indro ny asany izy miandro indro io miady amin'ny bera izy miady amin'ny liona izy ihany davida zany isan'ny mpiandro ny tsara tonga teo nizy izy satria davida efa nitoeran'le fanahin'i Jehova inona ny zavatra nitranga iza koa lehilahy tsy mifora io izy maniratsira ny anaran'Andriamanitra sy maniratsira ny mialamilan'i Jehova eny le maramilana ny didina azy zany le tiako ve ahoana olona boay kely ty de zany ny ataony eto tezitra le zokony davida na ianao an'izany ndany ianao mody fa tsy aty fa hijery ady nataonao aty kenao mba hitentenany zany tonga tany amin'ny sofon'le mpanjakan'ny Israely ny zavatra nitenen'ny davida de nampanatson'ny Saoly mpanjaka davida hoe fa manino mitenen'izany de hozy davida fa manino io no manompa ny anaran'i Jehova izy sy miaramilan'i Jehova zao za ozy izy andeha hiady aminy hozy davida hiady aminy ahako de ny ome reto olona reto izy ty boay kely ty ve hiady aminy ozy izy de ho matiko io atolotro eo tanan'i Jehova ozy izy io atolon'i Jehova eo tanako ny ainy ozy izy nefa davida boay kely mbola zaza lasa zany davida nandeha niady tamin'ny Goliath lasa izy nandeha namena ny akanjony Saoly izy iakanjony nga mety aminy tsy zakany davida kory izy fa mavesatra ny kivilavila jereo fotsiny nilanjan'ny akanjony Goliath efa firy kilao de ny Saoly mpanjakan'ny Israely satria Saoly ny lava indrindra teo amin'ny Israely nampanaovina ny akanjo vian'ny Saoly davida tsy zakany davida izy nikitsingatsinga izy tsy zakany nanepeny ary ny asorony davida za tsy mila nreto ozy izy fa zao Jehova ny miady ana inona ny teny amin'ny davida tsy pilotro ny teny amin'ny davida atsamitady ny teny amin'ny davida baka filesiny eny amin'ny davida zany miaraka amin'ny vato hoe andeha hiady amin'ny Goliata izy de lasa davida nandeha nakany morony ony teo izy de naka vato malama teo izy noentiny nataotao anatin'ny fitoeran'ny nisy posy fasinana azy lasa izy nandeha iona amin'ny Goliath rehefa niona tamin'ny Goliath izy inona ny teny tanan'i davida vakitsika tsara toko fafito amby folo andininy faefapolo toko fafito amby folo de ny andininy faefapolo de ahoana izy dia nitondra ny teny tanany izy sady nifidy vato kilonjy 5 tao amin'ny loha sandrika ka nataony tao anaty kitapo fitondran'ny mpiandro indry izay teny aminy ary ny atsamitadiny koa teny tanany dia nanatona ilay Filistina izy zay ny teny tanany tondra tehana izy naka vato kilonjy 5 izy zany ny teny amin'ny davida ary ny atsamitadiny no teny tanany dia nanatona ilay Filistina izy de ahoana izy davida mantsy an'ilay Filistina satria ilay Filistina fantatsika tsara teo ny fitaovam-piadiana teny aminy de zao ny tenin'ny davida andininy fa 570 sy ny 470 fa ho kosa davida tamin'ilay Filistina ianao manatona ahy amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefipoy fa izao kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehova tompony maro Andriamanitry ny miaramilan'i Israely izay nohy aikainao ianao izy miady amiko miaraka amin'ny sabatra ianao manatona miaraka amin'ny lefina ianao miaraka amin'ny lefipoy ianao fa izao manatona anao hiady aminao
amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro. Izay no hoentiko manantona anao. Le Andriamanitry ny miaramiran'i Israely zay noekenao, zay nopainao, zay notsiratsirainao, io ny fitaovam-piadiana zay miaraka amiko. Jehovah ny anarany. Dia ahoana sy andininy fahinana amby efapolo? Anio no anoloran'i Jehovah anao amin'ny tanako, ary amely anao ka hanapaka ny lohanao, dia omeko ny voromanidina sy ny bibidia ny fatiny miaramilan'ny Filistina anio, mba ho fantatry ny tany rehetra fa manan'Andriamanitra tokoa ny Israely. Jereo nge zany finoana amin'ny Davida, jereo zany fahasahiana amin'ny Davida zany, zany assurance nananany zany, zany fahatokiana zany. Satria nahoana? Ny fanahin'i Jehovah efa nirosaka tamin'i Davida hatramin'iny andro iny na nisoran'Andriamanitra anazy. Feno ny fanahin'i Jehovah izy. Tsy hitan'i Davida kory ngeza be nge ty olona ataony lohako ty. Ianao zany rehefa hitoeran'ny fanahin'i Jehovah io, indraindray misy zavatra tsy hitany, tsy hoeritreretany. Ny olona zany mahita le izy, manome valeur an'izay zavatra zay. Fa ianao tsy hitanao zay zavatra zay. Satria nahoana? Le fanahin'i Jehovah no miasa aminao. Fa le olona miteny voagaga ianao, ay moa zany ty zavatra ty. Dia izay mihitsy eto. Ny olona rehetra mahita hoe ho faty nge le boakely ty, tsy hitanao ve io? Biby dingeza be io, 3 metatra sasany ny alavany, fitaovam-piadiana eny an-trano ny fiarovatra. Dia ianao boakely ty andeha hiady aminy tena ny eny an-tananao, atsamin'ny tadiny eny an-tananao. Am'izay mbola fahatokiana no entiny manao hoe atolotra Jehovah eo tanako, ny ainao, ny lohanao tapahako izy. Satria Jehovah no entin'ny Davida miady. Zany hoe tena feno le fanan'Andriamanitra zany i Davida zany eto. Dia inona ny zavatra mitranga? Satria le fanan'Andriamanitra no miasa amin'ny Davida, vakitsika eny 7:7 sy ny katramin'ny 1:20. Vakitsika mihitsy manomboka amin'ny 7:7, manomboka amin'ny 7:7. Ary noho ny aingana ilay Filistina ka nanatona hitsenan'i Davida, dia nandroso faingany Davida ka niazakazaka ho eo amin'ny laharany miaramila hitsena ilay Filistina. Ary natsofoka Davida tao kitapo ny tanany, ka naka vato tao izy, ka dia nalefany tamin'ny atsamitady, ka nahavoa ilay Filistina tamin'ny andriny, ary niletika tamin'ny andriny ny vato, dia potraka niankohaka tamin'ny tany izy. Toy izany no nandresen'i Davida n'ilay Filistina tamin'ny vantony atsamitady. Fa namelona Filistina izy ka nahafaty azy, ary tsy nisy sabatra teny an-tanan'i Davida. Dia niazakazaka Davida ka nitsangana teo amin'ilay Filistina, dia nalainy ny sabatra le io, ka notsoahany tamin'ny tranony, dia namonony azy sy nanapahany ny lohany. Ary no nita Filistina fa maty lehilahy maheriny, dia vaky nandositra izy. Jereo amin'izany le herin'Andriamanitra. Mahagaga nge ny herin'ity fiasan'ny fanan'Andriamanitra ty. Jereo amin'izany. Vato sy atsamitadiny namonoany Davida an'ilay Filistina. Rehefa nianjera izy, nalainy ny sabatra le Filistina, nitapahany lohany. Dia hoy izy nanao hoe, ary no nita Filistina fa maty ilay maheriny, dia vaky nandositra izy. Samy hafa ny manompo an' Jehovah sy ny tsy manompo an' Jehovah. Enao izy Davida amin'ny sabatra sy ny lefona no entinao miady amiko. Fa zaho izy amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra zay nitsirotsirainao, zay no entiko miady aminao. Mahery fanan'Andriamanitra io. Zay zany le hoe fiasan'ny fanahy, miasa amin'ny fomba rehetra io fanahy masina io. Hita itsika ihany koa zany, hitantsika teo mikasika ny hitantsika tany aloha miresaka hoe io fanahy masina io manome fahatokiana zany izy io, ahafahana mitondra le tenin'Andriamanitra amin'ny fahasahiana. Satria tsy amin'ny herina ny tanjaka fa fanan'Andriamanitra no mampiteny anao. Fanan'Andriamanitra io mampiteny amin'ny teny tsy fantatra. Satria izay no nataon'ny apôstôly. Rehefa niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy, miteny tamin'ny fiterin'ireo olona maro samihafa avy any amin'ny firenena samihafa, dia niteny ny hatsaran'Andriamanitra no nambaran'izy ireo tamin'ireto hafa firenena reto. Ary voatsindry tapony ireo olona izay nandre ny teny. Satria ny fahagaganan'Andriamanitra no nambaran'izy ireo, nefany tsy
tsy fitenin'izy ireo zany fa galileanina izy ireo. Hitantsika Samsona nandresy liona, nandresy miaramila Filistina arivola. Hitantsika Davida niady tamin'ny Goliata. Fanahy maheriny tao amin'ny Davida ahafahany niady tamin'ny Goliata. Satria Andriamanitra no miasa ao aminy. Dia io fanan'Andriamanitra ihany koa zany tsy vitany hoe zay ihany fa miasa amin'ny endrika faminaniana ihany koa. Zany hoe zay olona iasan'le fanan'Andriamanitra zany dia maminany ihany koa. Jerentsika koa nge Saoly mpanjaka. Saoly mpanjaka ihany koa rehefa nitoeran'io fanan'Andriamanitra io, aty amin'ny Samuel voalohany toko 10 aty izy miteny anazy io. Samuel voalohany toko 10 dia nandininy 9. Dia ahoana izy izy ato? Samuel voalohany toko 10 dia nandininy 9 dia izao no voateny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hilatsaka aminao ny fanahin'i Jehova, fa hiara-maminany aminy ianao dia ovaova olom-baovao. Zay zany nataon'ny Samuel tamin'ny Saoly. Hilatsaka aminao izy ny fanahin'i Jehova ka hiara-maminany aminy ianao dia ovaova olom-baovao. Zany hoe rehefa mirotsaka zany io fanahin'i Jehova dia lasa olom-baovao no satria no tsy zay le hoe tsy izaho tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Satria Andriamanitra mihitsy no mitoetra ao anatiny. Zay mahatonga antsika hoe tempolon'ny fanahy masina. Satria ononao amintsika Andriamanitra sy Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra io. Dia tonga olom-baovao ianao izy. Dia rehefa inona tokoa ny zavatra nitranga ary zany, araka le fampilazana nataon'ny Samuel ny Saoly hoe hirotsaka aminao ny fanahin'i Jehova izy dia aminany ianao. Dia ato amin'ny 5 sy 10 ahoana izy. Ary raha vao niodina niala tamin'ny Samuel izy dia nomen'Andriamanitra fo vaovao, ary tonga avokoa ny androtr'izay ihany ny famantarana rehetra ireo. Ary rehefa tonga tany Gibea izy, indro ny mpaminany maro iraindia ny fanena taminy, dia nilatsaka tamin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra ka naminany teo aminy izy. Niova fo i Saoly, ary rehefa mitoetra tao aminy fanahin'i Jehova io dia naminany izy. Zany koa zany vokatra n'le fanahy koa zany. Famantarana fa mandray ny fanahy masina ianao. Maminany ianao zany. Dia io fanan'Andriamanitra io zany rehefa milatsaka io dia izy no milatsaka io. Any amin'ny lohanao no milotsaka ny fanahy masina zany satria ao izy no miasa. Ao no mibaiko, ao no saina mibaiko tsina dia ao ny fanahy no mirotsaka zany. Ohatra n'lefa tadiditsika rehefa nianatra antsika le tombo-kasen'Andriamanitra. Dia ao no izy ilay anjely nilaza manao hoe aza manimba ny hazo na ny tanana ny ranomasina ozy izy mandra-panisinay ny tombo-kase eo amin'ny andry ny mpanompon'Andriamantsika ozy izy. Eo amin'ny andry ny mpanompon'Andriamantsika. Ka itsika nefa io fanahy masina io fa tombo-kasen'ny fanahy masina io apetraka amintsika. Aiza zany ny apetraka tombo-kasen'ny fanahy masina io? Eo amin'ny saina zany, eo amin'ny andrinao zany no apetraka zany io tombo-kasen'ny fanahy masina io. Dia jereo fa rehefa nosorana diloilo i Davida ny fidian'Andriamanitra, dia taiza nosorana diloilo? Eo amin'ny lohany nosorana diloilo. Dia nitoetra tamin'ny fanahin'i Jehova. Dia hitantsika teo fa Davida niasan'Andriamanitra. Nanana fahatokina ary nomen'Andriamanitra hery izy nandresena ny Goliata. Sy fahalalana miady hoentina amin'ny Goliata nefa Davida zany ange tsy nianatra niady, tsy nianatra ady ange Davida zany hoe nandeha nanao école d'arts martiaux tary izy. Nampianatra ihany izy. Fa ny fanahy no miasa tao aminy. Mpiandry io izy. Navita nandresan'ny Goliata nefa ty Goliata ty fa miaramila mpiady mahay voaofana miady. Nefa Davida iny voaofana ho mpiandry io Davida. Dia i Davida tsy vitany hoe nomen'Andriamanitra zay fahalalana miady zay. Fa i Davida ihany koa dia naminany Davida. Satria any amin'ny Salamo any Davida dia manina maminany, naminany izy ny amin'ny Kristy, ny amin'ny fijaliana zay azo an'ny Kristy aty aoriana zany dia naminany Davida. Jerentsika kely nge hoe Davida naminany zany. Aty amin'ny Samuel, aty amin'ny Esafady Salamo. Aty amin'ny Salamo 2:20 hitantsika anazy. Salamo 2:20 dia ny 1 sy ny 2. Salamo 2:20 dia ny 1 sy ny 2. Salamo 2:20 ny 1 sy ny 2. Ho an'ny mpiventy hira Alaeleta Asara. Salamo nataon'i Davida. Dia izao le salamo nataon'i Davida ato. Andriamanitro, nahoana dia mafoy ahy ianao, lavitra ny famonjenay ny tenin'ny fitarainako.
Andriamanitro miantso aho noho ny andro nefa tsy mamaly ianao ary noho ny alina nefa tsy mahita fiononanao. Dia toizan'ilay izy eo amin'ny 7:70 sy ny 8:70. Maisan'ny taolako rehetra aho, ireo dia mibanjina sady mangarika ahy, mizara ny fitafiako azy izy ary ny akanjoko ilokany. Iza ny resahany eto? Jesosy ange ny resahany eto. Maminaniny amin'ny Kristy izy. Jereo tsara ilay zavatra resahany eto amin'ilay 7:70. Maisan'ny taolako rehetra aho. Io ilay filazana fa ny amin'ny Kristy rehefa nifatsihana teo amin'ny hazo fijaliana Kristy dia zao tsy nikapaina ny ranjon'i Jesosy. Satria rehefa fatsihana amin'ny hazo fijaliana iny zany ny olona zany. Dia mba hahafaty an'ilay olona aingana eo amin'ny hazo fijaliana dia manino? Kapohana io lohalika anao io zany, velesina mafy be kapohana io, zany hoe tapahana zany ny ranjonao na ny lohalika anao iny. Dia maty aingana ianao. Dia nefa Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ilay jiolahy teo amin'ny ankavanany sy ankavia, nokapaina ny ranjon'izy ireo zany, notapahana ny ranjon'izy ireo. Fa ny Jesosy kosa tsy mba nitapahana ny ranjony. Dia izay no mahatonga ilay teny eto manao hoe maisan'ny taolako rehetra aho, ireo dia mibanjina sady mangarika. Dia toy izany, mizara ny fitafiako azy izy ary ny akanjoko ilokany. Dia jereo tsara fa Jesosy avy nikapohana iny. Nanino? Jesosy, atsy hoe Jesosy ny akanjon'i Jesosy rehefa nesorony zareo zany ny akanjon'i Jesosy iny. Jesosy ho fatsihana amin'ny hazo fijaliana dia nolokany miaramila ny fitafian'i Jesosy. Nolokan'ireo miaramila ny fitafian'i Jesosy hoe iza ny ahazo ny fitafian'i Kristy. Maminany Davida eto mikasika ny amin'ny Kristy. Zany hoe Davida koa zany mpaminany. Vokatry n'inona zay? Vokatry ny fanahy zany zay. Ny fanahy ihany koa rehefa niasa tao amin'i Jesosy. Satria Jesosy Kristy eo amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Ny fanan'Andriamanitra io rehefa niasa ao amin'ny Kristy. Dia inona ny lazain'ireo nolazain'ny olona mahakasika an'i Kristy any amin'ny Luka 4:40 any izy jerentsika kely. Ahoana izy any amin'ny Luka 4:40? Andininy fa 7:20. 4:20 azafady Luka 4:20 diso. Luka 4:20 ny andininy fa 7:20. Fantatsika tsara fa Jesosy Kristy dia nandray ny fanahy masina tamin'izy natao batisa. Efa nijerentsika teto izay ilay hoe tahaka ny endriky ny voromailala ny rotsahan'ny fanahy tamin'i Kristy. Dia izao ny vokatry ny fanahy. Ny olona zany no mitantara eto. Andininy fa 7:20. Fa hoy izy taminy, zavatra manao ahoana moa izany? Ary hoy izy roa lahy taminy, ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta, mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Ny mpianatra zany eto no mijoro vavolombelona, miresaka ny amin'ny Kristy hoe iza moa zany Jesosy zany. Dia hoy izy ireo, ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta, mpaminany mahery amin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Mpaminany mahery hozy izy amin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Satria Jesosy dia nanasitrana, nanao fahagagana. Ny amin'ny fampianarana izay hoentiny dia vaky vava mihitsy. Nareo mpisambotra anazy raha miteny manao hoe tsy mbola nahen'olona ny teny tahaka an'izany izahay. Manana fahefana izy rehefa miteny satria le fanan'Andriamanitra no miasa ao amin'ny Kristy. Satria misy endrika maro zany io fanahy io, dia ho hitantsika eo le endrika maro io zany. Ao ny maminany, ao ny miteny amin'ny teny tsy fantatra, ao ny mampianatra, ao ny mitory-teny, ao ny manasitrana, ao ny mahazo hery, mandresy fahavalo, mahay miady tsy takatry ny saina hoe ahoana anaizany izany satria fanahin'i Jehovah ny miasa eo aminy. Dia zao fanahy iray ihany zany ireo fanahy miasa ireo amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Izay hitantsika eo anivon'ny tantaran'ny soratra masina. Fanahy iray ihany no miasa amin'ireo vahoakan'Andriamanitra. Fa tsy hoe misy fanahy hafa ny fanahy rehefa maminany, hafa ny fanahy rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra, hafa ny fanahy rehefa manasitrana. Fa fanahy iray ihany ireo. Fa ny fanahy no manome le fanomezam-pahasoavana arak'izay tiany hanomezana azy hoe ty olona ity ho mpampianatra, ty olona ity maminany, ty olona ity miteny amin'ny teny tsy fantatra, ty olona ity mandika ny fiteny tsy fantatra. Jerentsika ty amin'ny Korintianina voalohany izy miresaka an'izany. Korintianina voalohany toko 2:20. Korintianina voalohany toko 2:20.
dia rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Korintianina voalohany toko 12 ny 17 ka hatramin'ny 120. Dia zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy ahasoa. Io ilay zavatra tenenina antsika teo hoe fanahy iray ihany no miasa amin'ny rehetra. Fa zao zarazaraina zany ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina. Io fanahy masina io zany manome ny fanahy arak'izay tia nomena anazy. Mbola veriko ihany izy teo hoe ao ny sasany maminany, ao ny sasany miteny amin'ny teny tsy fantatra, ao ny sasany manasitrana, ao ny sasany mena hery ihany koa. Tahaka ny Samsona nandresena ny fahavalo, tahaka ny Davida hoe lasa mahay miady. Sy ny zavatra maro samihafa zany hoe maro zany ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy io. Dia verenako ilay vaky teny teo 17 ka hatramin'ny 120. Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy ahasoa. Fa ny anankiray nomeny ny fanahy teny fahendreny, ny anankiray teny fahalalana. Araka izany fanazany ihany, ary ny anankiray finoana amin'izany fanazany ihany, ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana hoety manasitrana amin'izany fanahy iray izany ihany, ary ny anankiray ny mpanao fahagagana, ary ny anankiray ny maminany, ary ny anankiray ny mahafantatra fanahy samihafa, ary ny anankiray miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, ary ny anankiray mandika fiteny tsy fantatra. Zany hoe zarazaraina zany io fanomezam-pahasoavana fanahy, fa le fanahy zany dia iray ihany. Tsika zany asiana tomboka asen'ny fanahy masina, tsika tempolo ny fanahy masina. Fa io fanahy miasa amintsika io zany mametsika sahaza ho atsika zany izy, hoe tiany mahasoa atsika hozy izy. Dia eo amin'ny 920 ka hatramin'ny 120 izy, dia teneniny tsara ilay izy, 920 ka hatramin'ny 130. Dia zao ny teneniny. Ary Andriamanitra efa nanendry ny sasany teo amin'ny fiangonana, voalohany apôstôly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra, manaraka izany dia fahagagana, dia fanomezam-pahasoavana hoety manasitrana, dia fanampiana, dia fitondrana, dia fiteny samihafa tsy fantatra. Apôstôly va izy rehetra, mpaminany va izy rehetra, mpampianatra va izy rehetra, mpanao fahagagana va izy rehetra, manana fanomezam-pahasoavana hoety manasitrana va izy rehetra, miteny amin'ny teny tsy fantatra va izy rehetra, mandika teny va izy rehetra, nefa mandrify fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra, ary indro izay lalana tsara indrindra no atoroko anareo. Ny zavatra anankiray zany dia zao zarazaraina zany io fanomezam-pahasoavana io. Ao ny nataon'Andriamanitra ho apôstôly, ao ny nataon'Andriamanitra ho mpampianatra, ao ny nataon'Andriamanitra ho mpitondra, zany hoe président ny fiangonana, ao ny nataon'Andriamanitra ho mpanasitrana, ao ny nataon'Andriamanitra miteny amin'ny teny tsy fantatra, ao ny maminany, ao ny may mamantatra fanahy koa hoe ty fanahy ny devoly ty, fanahy tsy izy io, fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy zany zany rehetra zany. Fa zao hozy Andriamanitra manao hoe apôstôly va izy rehetra, mpaminany va izy rehetra, mpampianatra va izy rehetra. Zany hoe ianao zany raha misy olona anankiray zany men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana hoe mpampianatra, tsy ho voatery zany ny olona iny hoe mahay manasitrana, na hoe mahay miteny amin'ny teny tsy fantatra. Satria nahoana? Isika dia inona? Isika dia vatan'i Kristy. Amin'ny mahavatany Kristy atsika dia nahoana? Amin'ilay vatana dia zao raha raisina amin'ity tenantsika ity dia zao misy ny maso, misy ny orona, misy ny vava, misy ny tanana, misy ny tongotra, misy ny sofina. Dia zao samy manana ny asany daholo ireo. Fa ny tanana tsy afaka hiteny manao hoe alao mba ho maso, fa tanana iny. Na ny tongotra hiteny hoe alao indray mba ho vava, fa leo za hitsahana foana, fa alao indray mba hinana. Fa zay ilay izy ny zarazaraina izy. Misy zany nomen'Andriamanitra n'izay fanomezam-pahasoavana zay hoe mpampianatra izy. Mety maminany koa izy. Fa zao mety tsy mahay manasitrana izy. Satria ny fanahy zany no maninona? No miasa amin'ny olona anankiray arak'izay tiany fanahy iasana hozy izy. Eo amin'ny 120 izy miteny an'izay, toko 12 120. Ahoana izy eo amin'ny 120? Ireo rehetra ireo izy dia asan'ny fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. Ireo rehetra ireo dia asan'ny fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. Zany hoe ny fanahy zany mizarazara arak'izay sitrapony.
manao hoe tia maminana, tia manasitrany, tia miteny amin'ny teny tsy fantatra, tia mahay mandika amin'ny teny tsy fantatra, tia mahay mamantatra fanahy. Zany hoe misy fanomezam-pahasoavana be deaibe zany, tsy takatry ny saina, tsy voatonony eto akory ary satria be deaibe zany le izy. Fa fanara ihany zany no miasa amin'io. Ka ho atsika zany dia zao hoe indray mantsika zany dia mametraka an'izay fanontaniana zay dia malahelo za mba te hampianatra nefa za tsy mba afaka mampianatra. Dia mba ahoana tompo? Satria ny fanahy no manendry an'io zany fa tsy hainao no manao an'io hoe za mety fanomezam-pahasoavana hafa no men'Andriamanitra anao satria fantany fa zay no mahasoa anao. Zay no tian'Andriamanitra ampiasaina anao. Dia ekeo zay tarihan'ny fanan'Andriamanitra anao zay. Fa azonao atao koa nefa ny mangataka amin'Andriamanitra. Hoe Andriamanitra mangataka, satria ny apôstôly Paoly dia miteny mihitsy manao hoe maniry fatratra hozy izy. Ny vokatra ny fanahy io zany hoe maniry fatratra. Dia mangata amin'Andriamanitra, afaka mangataka tsika. Fa ny fanahy no mahalala, fa Andriamanitra zany no mahalala dia izy no mampiteny an'io fanahy io. Ny fanahy mahalala hoe inona no fanomezam-pahasoavana mety amintsika vokatra n'io fanahy io. Fa miasa amin'ny fomba maro tsy takatry ny saina zany izy io. Izay no lesintsika tamin'ity maraina ity, tamin'ity anio ity, voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany, isaorantsika ny tompo ny lesona izay vitantsika indray dia rain'Andriamanitra kalazay ny anarany. Ivavaka isika isaotra ny tompo marana ny fotoanantsika dia tohizantsika indray zany izay lesona izay amin'ny manaraka indray izany. Ivavaka ary isika. Jehovah Andriamanitra ray io mankalaza anao izay miteranao ary manome voninahitra anao. Misaotra tompo, raha afaka nianatra sy nandinika ny teninao izahay, eny tsy amin'ny herina ny tanjaka fa mifanahinao irery ihany. Sorato am-ponay iray ny teninao ary ataovy an-tsainay. Ka dia manamasinana ireny amin'ny teninao ny fahamarinana. Dia raina ny anaranao ray io, dia raina ny anaranao Kristy io. Dia anaran'i Jesosy nanratana izany vavaka izany teto anatrenao. Andriamanitra ray. Amen. Dia manao veloma antsika rehetra indray ary dia amin'ny manaraka indray tsika mifampitaona. Bye bye daholo tsika.